tsara ny apahatsehivana ny vahoaka malagasy a ny atao hoe fendrianana. Ny fantatrareo vahoaka malagasy a am'izao fotoana zao dia sy ny fiendrianam-pirenena, zay no fantatrareo. Fa io fiendrianam-pirenena io a mizara telo io: ny fiendrianan'ny tany a, de ny fiendrianan'ny fanjakana ary ny fiendrianam-bahoaka. Io fiendrianam-pirenena io a de fa ny fitondrana republikana no tompony sy manana fahefana feno aminy eo anatrehan'ny firenena mikambana sy zao tontolo zao. Fa misy koa karazana fiendrianana anankiray hafa ankoatran'io fiendrianam-pirenena io, dia ny fiendrianana zay niainana talohan'ny fitondrana republikana, dia ny fiendrianan'ny firenena nentina mpanjaka. Ka mazava ho azy a, oka tsy amita tena tsika vahoaka malagasy, fa ny mpanjaka dia ny ray aman-drenin'ny foko, ray aman-drenin'ny foko ary loloavin'ny foko atampon-doha, ary no asian'ny foko sy ny eken'ny foko anankiray sy nasandratry ny foko anankiray, ary vita fomba teo anatren'Andriamanitra sy teo anatren'ny razana ary eo anatren'ny vahoaka. Ary de samy manana ny fombany reo foko reo. Marihana ihany koa anatren'ny vahoaka malagasy fa ny foko a hatram'izao aloha no fantatra dia 220 ny foko. De samy nanana ny mpanjakany zany reo foko 220 reo, na de tsy tononona ho mpanjaka raha ny an'ny sasany, fa ho tononona hoe ray aman-dreny, na hoe sojabe, na lonaka, na mpitakazo-manga, na tangalamena. Dia ny fiendrianam-bahoaka zany a de eo amin'ny vahoaka mandrakariva iny mandrakizay. Ny fiendrianan'ny tany a de eo amin'ny tany mandrakariva iny mandrakizay dory alovalo. Fa ny fiendrianan'ny fanjakana no miovaova arakaraka ny civilisation zany sy ny mpitondra ny fanjakana. Ny fanjakana malagasy a dia ny an'ny merina zany a efa foana, tsisy tsony mihitsy iny, tsy misy fanjakana merina entina mpanjaka tsony. Fa kosa any an'indra tany, any amin'ny vazatany efatra any sy ny lafiny valo any, de mbo misy fiendrianana, fiendrianan'ny tany sy ny fiendrianan'ny fanjakana ary ny fiendrianan'ny vahoaka, de mbola entina mpanjaka na eo ara ny fitondrana republikana. Noho izany a, de izao no zavatra ambarako mikasika momba ny fiendrianana io. Ny fiendrianam-pirenena dia efa ny fitondrana republikana no mitondra azy ankehitriny. Fa ny hasym-piendrianana kosa dia tsy afaka hoentin'ny fitondrana republikana mihitsy mandrakizay io, raha tsy ohatra hoe misy fampiraharahana amin'ny tompony io hasym-piendrianana io nga eo amin'ny fiaraha-miasa, eo amin'ny ampandrosona ny firenena sy ny arovana ny ain'ny vahoaka sy ny arovana ny harem-pirenena. Fa io hasym-piendrianana io zany a voajanahary io, zavatra avy any amin'Andriamanitra io. Ka noho izany a dia misy olona zany a tena noho ny tsy fahalalany sy tsy fahaizany manavaka ny fiendrianana sy ny hasym-piendrianana, dia miteniteny foana sy manala baraka-tena repoko ren-danitra. Ny zava-dehibe zany a am'izao fotoana zao dia ny fomba fahasahin'ny ray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara, mampiseho masoandro ary mandrangaranga, mampivelatra ary manao fanahinina mampahafantatra ny taranaky ny malagasy ny fisiny io hasym-piendrianana io eto Madagasikara. Maneho an'izany a ny any Atsimo-Atsinanana, ny any amin'ny faritany Toliara, ny Sakalava, ny Mahajanga, zareo any Antakara, indrindra moa zany fa ny any amin'ny avaratra Atsinanana rehetrarehetra iny. Satria ao anatin'io hasym-piendrianana io manko a ny fahendrena malagasy, ao ny fitiavana sy ny fihavanana malagasy ao anatin'io hasym-piendrianana io. Satria io hasym-piendrianana io zany a tsy rafitra,
fahalalana voajanahary io, zavatra voajanahary io, fa ny fitondrana no rafitra. Zara telo mazava tsara mihitsy ny fiandrianana eto Madagasikara. Zara telo mazava tsara. Ny fiandrianana anankiray a dia efa lasan'ny fitondrana republikanina, zay midika ho fiandrianam-pirenena zany. Ny fiandrianana ara-ponona sy ny fanabeazana ara-ponona dia efa lasan'ny ary efa nomen'ny mpanjaka teto-merina ny fitondrana sy ny rafitra kristianina. De ny fiandrianana sisa anankiray tavela sisa dia ny fiandrianana ara-drazana, tsy araka mpanjaka fa ara-drazana. Zany hoe na tsy manana mpanjaka zany io foko eto Madagasikara, de manana fiandrianana ara-drazana izy. Io fiandrianana ara-drazana io a mikorina ao anatin'ny ranony foko 20 tsirairay io, ka tsisy afaka ilaza mahitsy na iray azy eto Madagasikara hoe ny foko-pirazanana anankiray a de tsy manana ny fiandrianany, fa ry foko-pirazanana averia anankiray ria no tompoiny sy no mibaby azy, tsisy an'izany. Samy manana ny fiandrianany ny firazanana rehetra manerana ny Madagasikara ao anatin'ireo foko 20 reo. Ky fiandrianana ara-pirazanana io dia misy mampiavaka azy eto Madagasikara eo am'le hoe hasym-piandrianana. Misy a nanariny azy fa nanompo ny hafa. Ny nanariny azy a de reo zay nanao fianianana sy nanozy tena ary nanozona ny taranany, fa hanompo ny hasym-piandrianana kristianina. Fa kosa misy karazan'olombelona ihany koa ao anatin'ireo foko 20 reo eto Madagasikara zay nanda mihitsy ka tsy nanaraka ny tenin'ny mpanjaka vavy, ary de na novonoina sy noenjena raha de niaro tena sady nandositra, fa nitazona ny hasym-piandrianany razany ary ny hasym-piandrianan'ireo razam-beny, ary nitazona ny fitezana ara-ponona amin'ny foko-pirazanany gasy merina eto merina zany. Ka ny fanaka fampiasa amin'ny hasym-piandrianana avy any amin'ny Abrahama sy Isaka ary Davida sy Salomona mbandry Moïse mbary Jauna mpanao batisa mbandry Kristy, hafa ny fanaka ampiasaina any, ary fanaka nentina avy any koa fa tsy fanaka namboariny eto avy any aminy any, fa ny fanaka masina fampiasa fikolokoloana sy fanajariana ny hasym-piandrianany ny gasy hatramin'ny fahagola-tany teto, na eo amin'ny fitezana ara-ponona zany na ara-tsaina, na ara-pivelomana na ara-piarahamonina, dia fanaka sy nentina avy any ivelany inge, fa fanaka ny lovana avy amin'ireo razam-beny, ary fanaka efa nisy hatramin'izay, fampiasa hatramin'izay satria le hasym-piandrianana efa nisy hatramin'ny taniny tany. Ka noho izany nisy fotoana tsy nafahana mihitsy ary tsy namialan'ny mpanjaka vavy teto-merina ampiasana ny reny na hoe apotro reny na olazaina kory ary ny toerana misy azy, ary de nanapitrotraka n'izany tenin'ny mpanjaka zany reo taranaky ny merina zay namingavinga sady tena nanivaiva, nanao tsinitsinina le hasym-piandrianany ny foko-pirazanana merina teto, dia nanampy nanenjika sy nankahala. Ka noho izany a dia tsy mahagaga raha ohatra ka nisy vanim-potoana tsy nahitana intsony ny taranaka merina zay manana ny hasiny sy ny hasym-piandrianany ny razany, tsy nahitana intsony a ny fampiasana n'zany fanaka masina zany na fanaovana n'zany fanajariana na fikolokoloana na fitehirizana zany hasym-piandrianana merina zany. Fa kosa rehefa taty aorina, rehefa nahita ny zanaky ny merina mpitahiry ny hasym-piandrianana sy mpikolokolo azy na mpikarakara ny fomba fanajariana azy, ny hoe nahita zavatra vaovao, manjary misy
fikambanana ara-ponoana hafa akoatran'izay efa napetraky rana valina faharoany eto Madagasikara ka maninona no eken'ny fanjakana republikana reny ary ekeny ara-panjakana noho izany ko ny an'ny gasy ndray ve no tokony tsy ho eken'ny fanjakana republikana ara-panjakana dia nangataka ara-panjakana zahay taranaka pitahiry io hasym-piandrianan'ny razan'ny merina io mba anehoana sy ampiasana ndray reo fanaka sy fitaovana sisa tavela lovanay tamin'ny razam-benay ireo ofisiel ara-panjakana mba anaovana fanabiazana ny taranaka sy ny faramandimby merina Dorialovalo ary tsy niomina tam'izay zahay fa nataonay fahazahondalana manerana ny nosy zany fahazahondalana ara-panjakana nangatanay zany ka nahafahanay niombokevitra sy nanarady an'ireo mpitahiry ny asom-piandrianana tanindrany zay efa nitazona ny azy sy nampiseony azy na nabaribariny azy teo anatreny zao tontolo zao hatram'izay elabe zay ka noho izany oka mba tsy ho foazonareo olombitsy andrina vitsy anitsy sasatrasany zatsy anao nanarany oka mba tsy ho arangaranganareo etomberina ndray ny merinôsida sy ny andrinôsida fa nisy zany taloha teto ary oka tsy ho arangaranganareo eto ndray ka ho foazonareo ndray ny adiny fanaovan'ny finoana ara-drazana sy ny fomba ara-drazana sy ny finoana kristianina ary ny fomba kristianina fa rehefa kristianina ianareo zay no lova napetraky ny razam-be anareo taminareo manana katedraly ny razanareo manana eglizy ny razanareo de reny lovana fa izahay zay nandova zay mba napetraky ny razanay ko manezaka mampiray zany lova napetraky zany amin'ny lova napetraky ny razany zareo avy any anindrany ampitambatra zany lova masina zany sy asom-piandrianana zany manerana Madagasikara mba hitambatra io ray mba ho ajaina sy ho kolokoloina iray ny hasiny ty Madagasikara ty aza de mandrangaranga afo eo anatrehany zany nareo fa tsy fantatray zay tianareo atao na tianareo tsy fo eto merina mihitsy zany atao hoe hasom-piandrianana zany na tsy tianareo koa ny fampifandraisanay ny asom-piandrianana merina sy ny asom-piandrianana tanindrany na tsy tianareo koa zany na mety ho tsy tianareo mihitsy azy ny ezaka nataonay ampitambatra nireo foko 20 manerana ny Madagasikara eo fa io asom-piandrianana io ngeny netinay nampitambatra ny foko 20 eto Madagasikara ary ny tenako mihitsy no anisan'ny tarika voalohany an'izany ary ny tenako mihitsy raha no nanambara pahabe maso retandry an-danitra fa tsy 20 no foko fa 20 satria ho veresina hasina ve zany reo foko efatra ambony zay tsy napetraky ny frantsay reo iza no amerika asina an'reo raha sy ny malagasy namany ihany ka oka re mba ho tandremana tsara ny zavatra tenenina fa misy miteny ke hoe ny merina eny toko anga nanositra n'io lehilahy io ho pitahiry ny asom-piandrianana aza adinonareo fa zany merina eny toko zany nge afitra administratif tamin'ny andro ny mpanjaka fa ny merina eny tokony tsisy tsony am'izao fotoana zao fa ny région n'Analamanga ngeny misy fa mivadika région io ka noho izany aza de mampifangaro zavatra tsy tokony fangaro zany fa raha iresaky ianareo de tokony hoe sokajin'andrina fitoreny zay ny tokony ho resahanareo fa tsy merina eny toko ka raha ny sokajin'andrina fitoreny de mazava be fa samy manana ny hasym-piandrianany reo ary zay anisan'ny taranaka andrina amin'ny anankiray ao anatin'io sokajin'andrina fitoreny io zahay ary zahay ny tena nitazona sy nitahiry ny razanay sy ny razam-benay zany hoe hasym-piandrianana tetomerina zany fa izaho koa tsy anizingizina ny hafa hoe nitazona izy na tsy mitazona fa samy manany azy ko samy manana ny zavatra ny lovany de samy mikolokolo ny lova napetraky ny razany de samy miezaka manao zay ampifandray zay napetraky ny razany amin'ny razan'reo foko raiky amby 20 hafa raha ohatra ka misy ny fitiavana ty tandrazany ty farany amaranako ny teniko de zao samy manana ny fomba faneony ny fitiavany tanin'ny razany
ny olombelona tsirairay na andrina izy na tsy andrina na olo sotra na mpivavaka izy na tsy mpivavaka na mpanao fomban-drazana izy a na mpanao politika samy manany fomba fanehoany ny fitiavany ny tanindrazany ka fomba fanehonay ny fitiavanay ny tanindrazanay zay napetraky ny razanay ny fikolokoloanay sy ny fanajarinay ny haspendrianany Madagasikara manontolo zany hoe tsy ny anay ihany no ajainay tsy ho asininay fa ny haspendrianan'reo foko rehetra reo a ajainy hoe sy asininay ary tonga teny aminay teny Mbomanga daholo eny ny akamarony reo mpanjaka avy amy lafivalon'ny nosy e nangatahanay Sodrano alohany ny ampafantaranay ny famoanay sy ny fampiasanay indray reo haspendrianany merin'reo e ary zay no ahafahanay milaza fa ara-panjakana de azonay ampiarina manerana amy Madagasikara io fomba fikolokoloana sy fanajirina ny haspendrianany io ka sady manaja ny anay zahay a no anaja ny an'ny foko hafa ihany to zay no ma haspendrianany Madagasikara azy zay no mampitahiry ny haspendrianany Madagasikara sy ny anay ihany no tehiriziko sy arovako ary kolokoloko fa ny haspendrianan'reo foko hafa reo koa tehiriziko arovako ary kolokoloko manerana Madagasikara